Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerabantsika ry avaka malala ny tokantrano tratra ity somafa 4 ny volana janoary ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika anio dia ny salamo fa 4. Salamo fa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 4. Salamo fa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 4. Fakitsika aminaran'i Jesosy zany salamo nataon'i Davidy zany. Ny andry dia ny andren'i Jehovah ho ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandriganana eny tamin'ny fotaka mandrevo izy. Ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fideran'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah tokony ka tsy mivily ho namany mpiavonavona na nivadika ho amin'ny lainga. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy faharoa tapany farany no hoentina mampahery ry havako. Ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ry havako, ity salamo fa 4 ity dia miavaka amin'ny salamo nataon'i Davida. Ireo mpivaofy ity salamo fa 4 ity dia matetika mizara ity salamo ity ho anankiroa. Ary mamperitreritra amin'ny fizarana izay ataon'izy ireo dia ny fahasamihafana ilay fizarana voalohany sy fizarana faharoa. Misy mpitoroteny frantsay, mpanao heviteny frantsay anankiray, Alphonse Maillot, dia nanazava ny fifanoheran'ireo ataontsika hoe salamo ny tapany voalohany sy ny tapany faharoa. Tapany voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ny tapany manaraka dia ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatraty amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ataontsika mifanohitra izy satria ny tapany faharoa dia ahitana taraina mafy, taraina lalina, aoka ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao hiaro andiny faha-1 ambin'ny folo, dia mipakaty amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ny hanafaka ahy, aoka hiambosy homenatra izay makasitraka ahy ory. Ny tapany faharoa dia ny salamo fitarainana. Ny tapany voalohany kosa dia salamo fisaorana, fankasitrahana. Andray mahagaga ry havako satria mandrakariva amin'ny salamon'i Davida dia ny tapany voalohany fitarainana ary ny tapany manaraka fisaorana sy fiderana. Amin'ny salamo fa 4 dia famadika. Ny fisaorana sy ny fiderana no lasa lohan'ny fitarainana sy ny fanehoana fangiry-firiana. Ao anatin'izany fiderana zany raha zany tapany voalohany fisaorana an'Andriamanitra zany ity eto am-pelatanantsika ity ny andininy faharoa amin'ny tapany faharoa amin'ny faharoa, nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Inona moa ilay hoe nampitoetra ny tongotro? Eto dia tsy hita raha tsy amin'ny teny hébreu le izy, au pluriel izy amin'ny teny hébreu na amin'ny teny frantsay zany hoe nampitoetra ny tongotro roa izy, na mafiorina ny tongotro roa izy ka mampijoro ny tongotro roa eo amin'ny vatolampy. Mazava zany fa milaza fijoroana tsara, milaza fahamafisan'orina eo amin'ny vatolampy. Raha toa ka jerena ilay teny hoe vatolampy salao ny teny hébreu dia nadika amin'ny pahiteny malagasy hoe vatolampy. Raha ohatra ka jerena amin'ny teny grika na ny testamenta vaovao, fantatry ny testamenta vaovao koa ny teny hoe vatolampy fa tsy dia vatolampy loatra. Eny miteny hoe vatolampy izy eo fa raha miteny hoe nampiasain'ny septante amin'ny teny grika zany dia
ny teny hébreu mampiasa teny hoe salah vatolampy fa ny teny septante de nampiasa ny teny hoe petra izy septante rehefa miteny hoe vatolampy zany a na miteny hoe vato de teny anankiroa mahazatra ny teny grika na ny litos na ny petra. Ny litos a de vato mihajahaja zay ny azo ilazana azy vato mihajahaja kokoa vato fanao amin'ny trano vato manokana raha miteny izy hoe litos fa rehefa miteny ny teny grika hoe mampiasa ny teny hoe petra ohatra ny vin'ny teny hoe petera de milaza fampiasana vato mety ho vato fanaovana trano io azo atao hoe petra fa mety ho lay vato fitorahan'olona na fitorahana ondry petra koa ny ilazana azy rehefa miteny hoe petra zany a lay vato de tena milaza lay vato amin'ny ankapobeny mihitsy na vato mahatafitohiny io na vato fanaovana trano io na vato hitorahan'olo io na vato isan-karazany rehefa mety ho karazam-bato rehetra amin'ny ankapobeny de raha atao hoe petra izy fa rehefa lay vato manokana izy ohatra hoe vato fanaovana trano miavaka de zay ny nampiasain'ny septante na nampiasain'ny teny grika hoe litos. Eto de petra ny nandikan'ny septante lay teny hoe salah zany hoe okazava zany fa raha miteny zany hoe ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy de tsy lay vato manokana tsy lay vato tsara rafitra tsy lay vato ataotsika hoe manokana nanaovana trano fa vato amin'ny ankapobeny io vato amin'ny ankapobeny io mety ho vato tsotra io mety ho vato mafy io mety ho vato fanaovana trano sy ny sisa rehetra raha voasana kokoa zany lay teny ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy dia raha ohatra ka jerena ty amin'ny testamenta taloha aloha de mahazatra lay teny hoe salah lay vatolampy zay ampiasain'ny salama eo hitatsika amin'ny salama 8:7 milaza an'Andriamanitra io numéri toko faharoapolo asany 9 miresaka ny ilay vatolampy nanome rano na ny Exodus toko 8:10 io lay salah io lay vato zay nanome rano oarina amin'Andriamanitra zany izy raha ohatra ka ny salamo de ny salamo sy ny bokin'ny Pentateuka ity teny hoe vatolampy ity de mampahatsiaro antsika an'Andriamanitra raha ohatra ka jerena amin'ny Korinthianina voalohany toko 7 amin'ny 4 Paoly Korinthianina voalohany toko 7 andininy fa 2:20 ohatra de miteny hoe Jesosy io vatolampy io Jesosy io salah io Jesosy io ataontsika hoe io petra io avako malala inary no evim-panahy raha miteny manao hoe nampitoetra ny tongotro teo ambany vatolampy izy ka nampijoroa fa raha makeny am'laza zavatra tena na efatra voalohany de zao raha jerena lay efitra tsotra lay teny hoe vatolampy na lay teny hoe vato jerentsika amin'ny solomasony sohatra masina manontolo de ataontsika hoe jerena amin'ny solomasony testamenta vaovao de finoana izy raha miteny zany hoe mampitoetra eo amin'ny vatolampy izy de mampitoetra eo amin'Andriamanitra izy fa mampitoetra eo amin'ny finoana izy zany hoe Andriamanitra ny mampitoetra ho eo amin'Andriamanitra mampitoetra eo amin'ny finoanan'Andriamanitra mampitoetra eo amin'ny finoanan'i Jesosy raha tenenin'ny Paoly io de hoe mampitoetra eo amin'ny finoanan'i Jesosy izy be deaibe lay fahoriana be deaibe lay zavatsarotra fa nampakariny avy tanaty lavaka fandriganana na nesorony tao anaty fotaka mandrevo de nampitoeriny teo ambony vatolampy milaza zavatra maro toerana milaza zavatra tsy miontsina milaza zavatra vonona iandry zay fisehoan-javatra rehetra Jesosy ndray maka nampita olona anakory ny adala ozy rehefa manao trano de manao ny trano eo ambony fasika ny endry kosa rehefa manao trano de manao trano eo ambony vatolampy manao trano eo ambony petra dia io zany
na Petros, io lay vatolampy, lay mafiorina, lay vonina hiatrika ny tafiotra rehetra. Hoy izy manao hoe ka na de tonga ara ny tafiotra de tsy enjery zany trano zany. Ry avako malala, aiza no ahafahantsika mijoro ka ahafahatonga antsika afaka miatrika ny tafiotra rehetra? Eo amin' Jesosy. Ary tsy eo amin' Jesosy fahalalana akory hoe fantatro Jesosy ka ndray maka Satana navoaka tatsika boky Rasy Apôstôly de te manao hoe zako nge mahafantatra an' Jesosy fa tsy fahafantarana an' Jesosy ara-tsaina akory, tsy zavatra ataotsika hoe fahafantarana ara-tsaina io intellectuel na amy lafin'ny filozofia, fa finoana velona an' Jesosy. Raha miteny za manao hoe mampijoro ny tongotra eo ambony vatolampy izy de mampijoro ny tongotra ao am' Jesosy, mifamatotra am' Jesosy amin'ny finoana. Raha ohatra ke afaka malala jerena ny mpandinika tantara rehetra ny tantaram-piangonana na ny mpandinika ny tantaram-pivavahana de mahafantatra fa raha ohatra ka ny fahalalana fotsiny na ataotsika hoe lay appartenance ny mahatonga atsika ho kristianina de tsy maharitra fa tsy taranaka anankiroa eo. Zany hoe raha ohatra zany ka mitaizanjanako hoe zao manaka tsika protestanta, tsika kristianina, itsika nanao zavatra tato anatin'ity fiangonana ity itsika nanova ny tantaran'ity fireneny ity mihitsy ny fivavahana ohatr'zao tsy fantatro ireo martiora de raha vita be teto natonga nyity fiangonana ity na natonga nyity fireneny ty ohatr'zao de noho ny lafy ny fiezahantsika na koa miresaka ny fahalalana momba ny soratra masina fotsiny mampita za resy lahatra am'izay de tamana ao anatin'le fivavahana ako ty fivavahako ty mahaiza. Raha zay koa ny ampianariko anjanako de mbola tafapita zay, fa rehefa tonga any amy zafikely zay tsy tafapita tsony. Zany hoe zava-dehibe ny fahafantarantsika ny miazona atsika ny fitaovana hoentsika miazona ny mamafy mahatonga atsika tamana amin'ny finoana amin'ny fanabeazana ny fahafantarana ny fahalalana, fa tsy mandingana taranaka anankiroa telo, fa ny mahadingana mahatonga ny olona mifikitra mafy eo am' Jesosy amin'ny finoana de ny finoana ihany, mahatonga ny olona mifikitra mafy amin'ny fivavahana de ny finoana ihany. Zava-dehibe zany ny fahafantarana ara-tsaina, zava-dehibe ny fiezahana hamafiorina ny antsony hoe appartenance, hoe za dia FJKM, za dia katolika, za de luteranina. Zava-dehibe ny itezana sy ampianarana zany, fampianarana sekoly alahady, ny tantara, ny fomba fisainana, ny fomba isan-karazana, ny liturjia, sisy ampianarinao mafy zany hoe zao ny fomba atsika, zao ny fotodalatsika, zao ny liturjia atsika, ampianaro zany. Fa raha izay fotsiny no ampianarinao de tsy mahadingana taranaka anankiroa akory. Fantatry ny mpahita tara rehetra zany. Fa ny tena afaka mamakivaky mahatonga ny olona tamana sy voazona mafy anatin'ny fiangonana de ny finoana ihany, de ny finoana ihany. Io ny finoana io ny mahatonga ny olona sa maty, sa mijoro vavolombelona. Io finoana io ny mahatonga azy mafiorina ary afa miatrika ny karazana tafiotra isan-karazany. Nandresy ny fanenjehana ny martiora satria ny finoana ny fitaovana netiny. Ry havako malalo, ny zava-dehibe zany de izao miatrika ity taona vaovao ty tsika. Be de be ny olona mianatra soatra masina, mandalina soatra masina, mamaky boky, eny ilainy zany. Fa raha ohatra ka raisina ho fahafantarana fotsiny, ho fandalinana ho amin'ny fandalinana, na ho atotam-pahalalana fotsiny hoentina mifandresy lahatra de tsy lasa lavitra zay. Vao tonga ny tafiotra de zay le hoe olona manorina ny tranony tsara de tsara eo ambony fasika. Ka raha vao tonga ny tafiotra de lasa izy. Raha ohatra ka ny trano tsara tareny mahatonga anao Kristy, mahatonga anao katolika na mahatonga anao protestante, na ny alehiben'ny tranony mahatonga anao luteranina na mahatonga anao anglikanina, raha misy trano fiangonana tsaratsara kokoa de lasa any ianao. Raha misy liturjia mahafinaritra kokoa de lasa any ianao. Raha ny liturjia mahafinaritra be le liturjia ry, misy hirahira mahafinaritra, misy aim-panahy, inona mahatonga anao anatin'ny fiangonana ka misy aim-panahy mahafinaritra ao, misy tanora be de be mitetehaka ao, misy vahoaka an'Andriamanitra ohatra zao ao, misy olona tsara fandray ao. Raha izay no mahatonga anao kristianina de isy olona tsara fandray ohatra an'iny de hiala ianao.
mety afaka mety mahita tsara fandray ohatr'zay ny silamo, mety mahita tsara fandray ohatr'zay ny bodista de miala ianao raha hoe izay ny mahatonga anao kristiana. Tsy mahazona anao amin'ny fivavahana ny faharetana amin'ny finoana fa tsy ny finoana ihany. Zava-dehibe ry afaka malala tsy manamaivana ny reny korosika sanatria ny vava nanao an'izany ny jiosy na mpianatra an'izany ny jiosy fa ny zava-dehibe miloha indrindra dia ny finoana ary tsy finoana fe finoana satria misy karazam-pinoana koa zay nge mahatonga an'io teny hoe petra misy karazam-pinoana nge hoy tsika manao hoe vato petra petros dia misy vato karazany, misy vato lampy be, misy vato kely, misy vato matafitohina, misy vato tsy fantatro, misy vato granita, misy vato gnesy, isan-karazany. Zay le vato lampy eo tenen'ny testamenta vaovao. Fa izao tahak'izay koa ny finoana, misy finoana kristianina fa misy finoana tsy kristianina, misy finoana fanompo-tsampy de tahak'izay koa. Fa eto de zao tandremana tsara fa finoana ny Jesosy Kristy ihany no resahana. Zany hoe mampitoetra ny tongotro eo amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Ry havako malala, vaovao ary ny tao. Ny dikan'ity teny ity hoe mampitoetra ny tongotro eo ambony vato lampy izy de zao. Andriamanitra ihany no mampitoetra anao ao amin'ny finoana. De manana ara finoana. Ary ny faharoa de zao, tsy hoe manana finoana ihany, fa lay finoana tena izy. Lay tena finoana marina, lay finoana an' Jesosy. Tsy lay finoana tsotra fotsiny. Matoa ny septante nandika an'io Petra na Petros fa tsy nandika an'io Litos de tena milaza mihitsy hoe lay Jesosy zay vatony lavo ny mpanao trano. Lay vato tsy de tena tsinitsinina loatra. Lay vato tsy manokana hoe vato voapaika ny fatenana manokana fa vato lay ny lavo ny mpanao trano. Zay lay hoe nampitoetra ahy ka tonga fehizoro, nampitoetra aho amin'ny fehizoro ianao. Fa ny fahatelo de zao ry havako malala, nampijoro ahy zany hoe rehefa nampitoerin'Andriamanitra tam'ilay Jesosy Kristy tompo ary mitoetra am'zany finoana an' Jesosy zany ianao ary amin'ny finoana tena izy de izao miazona zany finoana zany ary mampiasa sy miaina izany finoana zany. Ny dikan'tiny hoe nampijoro de mampiaina ahy. Zany hoe io le vato lampy de mijoro eo aho, miatra anahy. Vonina hiatrika ny tafiotra, vonina hiatrika ny rivo mahery, vonina hiatrika ny fizahanttoetra, vonina hiatrika zay rehetra fa za miatra eo ambonin'ilay Jesosy na eo am' Jesosy, eo am'ilay vato lampy tena izy. Zany hoe mampiasa ny finoako aho, ny tongotro mijoro am'zany vato lampy zany, vonina zany ny fitaovana hoetiko miatrika izany de ny finoana. Zay le hoe ny tianyty mpanao salamy ty resahana zany de zao manao hoe manam-pinoana ianao. Fa izao finoanao de tena finoana ao am' Jesosy marina, lay finoana tena izy. Ary fahatelo de zao finoana ampiasainao io. Finoana ampiasainao ka afa miatrika ny zavatra maro isan-karazany trano. Misy mpitotena anankiray pasteur izy io rastiso tany amin'ny taona 9 tany hoany nanatrika le toriteny tamin'ny volana oktobra 9 tany hoany tao amin'ny fiangonana frantsay anankiray antsoina hoe Étoile dia nitoriteny lay pastera Louis Pernot de rehefa nitoriteny izy de nanazavany hoe zao ozy ny mifanohitra amin'ny antsoina hoe vato lampy ozy de fasika. Ary rehefa tena jerena tokoa le fanoharana nataon'i Jesosy de zao lay vato lampy de lay le fanoharana hoe ny olon-kendry de nanorona ny tranony teo ambony vato lampy, ny adala kosa de nanorona ny tranony teo am'le fasika. Fa rehefa miteny hoe fasika araky ny fanazavany de zao tsy afa-tsy akory ozy fa milaza lay fahamarona, milaza lay fahabetsahana fotsiny, lay tahaka ny hoe torapasika de taranaka, milaza zavatra be de be, milaza zavatra tsy voatery ho kalitao, tsy voatery ho le tena izy
ary indraindray ozy ny indraindray zany isika de mieritreritra ny fivavahana ho amy lafi ny fahabetsahana fotsiny any hoe zava-dehibe ny fahabetsahana zava-dehibe ny fahamarona fa tsy ilay finoana tena izy mampieritreritra tokoa ny hoe mieritreritra ny ataontsika hoe fitokiana filazantsara maneran-tantsika de miezaky tsika mitoro ny filazantsara manerana n'izao tontolo zao ny kristianina ilainy zany afatra Jesosy zany fa ny tsy tokony ho adinoana de ny ananana koa kristianina manana finoana tena izy manana raha fiteniny hoe finoana misy kalitao de zay zany hoe tsisy an'izay moa zany anaty baiboly fa hoe finoana marina finoana salama hoy Paoly fa tsy hoe lay finoana mora miparitaka lay tsy hoe lay kristianina maro anisa fa tsy ratsapaka ny finoana lay kristianina zay any ka rehefa tonga ny tafiotra rehefa tonga ny fampianaran-diso de tsy maharitra rehefa tonga ny zava-manahirana de tsy maharitra mora miala mora mivadika mora miova tahaky ny fasika mora hoetin'ny rano mora hoetin'ny rivotra tsisy endrika de afako malala eto Andriamanitra de eo ampamaky vakina ity taona ity de manome toky anao fa ampitoetra anao izy eo amy vatolampy de Jesosy ary afaka miteny ianao manao hoe aleo avy zay ho avy fa manana an'Andriamanitra aleo avy zay ho avy am'ty taona ity sanatria tsy miantsinina fa zay io eo amy Jesosy ny fiainanao aleo avy zay ho avy na orana io na fahavaratra io araka ny tenin'ny fomba fitenin'ny tolo malagasy manao hoe raha varatra ianao za vatolampy andihizana zay ny dikan'io teny io mampitoetra ny tongotro mampitoetra ny mahaizaho mampitoetra lay reharehako mampitoetra ny fiainako ao am Jesosy Andriamanitra mamaky vaky ty taony ty ianao de manany zany finoana zany fa ampitoetra anao Andriamanitra fa izao raha mitoetra ianao de mitoetra amin'inona ary inona lay vatolampy ampitoeran'Andriamanitra anao inona koa lay vatolampy andrasanao ampitoeran'Andriamanitra anao de izao Jesosy ihany Jesosy aloha Jesosy ny fiainana ampitoero aminy ny fiainanao ampiaro anao izy na inona mafy ny tafiotra na inona mafy ny ranomaso fizahan-toetra de matoky ampiasao ny finoana zay ny dikany teny hoe mampijoro aho na inona am'ty taona ity lalovanao ampiasao ny finoana iaino ny finoana ary meteza ampitombo sa ampiasa izany fa Andriamanitra ny manome an'izany de hiteny isan'andro ianao amin'ny fiainanao hanome voninahitra n'Andriamanitra hoe nitodika nitsinjo ahy ianao Andriamanitra nandre ny fitarainako angenao hoe niandry anao de niandry anao de niandry anao de namaly ahy ianao ary inona ny nataonao tsy navelanao rendrika tao anatin'ny fahavoazana tao anatin'ny fotaka mandrevo fa nakarinao de nampitoerinao teo amin'ny vatolampy ary nijoro tsara tazan'izay rehetra mijery aho fa manana anao aho ka na inona mafy ny tafiotra de izao mijoro aho engany eo tanterahiny tompo aminao zany ivavaky sika tompo misaotra anao zahay fa mampitoetra ny tongotray eo amin'ny vatolampy ianao de Jesosy zanakao tsy maingay izahay tsy resy zahay tsy kivy zahay tsy ory zahay voakeja manodidiny zay fa tsy tery potrak'izay fa tsy mamoy fo fa akarinao eo amin'ny vatolampy ny fandresena de enao Andriamanitra de Jesosy zanakao zay tompon'ny finoana isy mpaneva azy tompo ampaherezo zahay atoky fa ianao lay vatolampy iorena ny fiainanay ary ataovy mahazona izany vatolampy zany zahay de Jesosy ataovy mahazona finoana marina izahay ataovy mahazona finoana lalipaky izahay ataovy mahazona ny finoana salamo zahay ary ampianazo ahay ampiasa ny finoanay iaina ny finoanay ho ampiasainy ny finoanay koa aza indrindrindrindra ho iray ny finoanay hanatanteraka ny fijoroana izay tianao hijoronana
da io tompo ny asanay tsirairay avy, ny fivelomanay, ny tokantrano tsirairay, ny fanabeazana sy ny fikelezana ny tokantrano any, ampahiresy tompo, atao vitanay fampandresy zahay, de mametraka ny fikasana tsara ty anatinay atrano zay ty taonay ty, raha kofy amin'ny fahasoavanao zany Jesosy, sy ireo ny tanindrazanay, sy ireo marary, sy ireo amin'ny indra fon'ireo mananady am-panany, ataovy mandresy, no Jesosy Kristy tomponay, amen.